Makasiky ny toe-karem-pirenena kosa indray dia mpikarohana vahaolana maritra ny teknisianina eo anivon'ny ministera ny Renakibon'ny tany mba ho tsara tantana mihoatra ny teo aloha ny sehampitatanana ny volamena araka ny voalazan'ny minisitra tompona andraikitra eo anivon'izany ministera izany dia tsisy akory izany fa ramatoa tany laha Randriafenina nandritra ny fambolekazo izay nitanteranty departementa ity teny Emeritsetosika teny. Mbola tsy tafapetraka ankehitriny ny rafitra hitantana ny fanondranana volamena amin'ny alalan'ny banky foibe. Raha ny voalazan'ny ministry ny Renakibon'ny tany Daniela Randriafenina dia eo ampijerena vahaolana maharitra ireo teknisianina eo anivon'ny ministera mba ho tsara tantana kokoa ny sehampiarina ny volamena. Teknisianina moa zany dia tsy mijanona mitady izay tena mety ho vahaolana maharitra amin'izay fanapahan-kevitra ndraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra izay, ary amin'izao fotoana izao ny ministera dia efa mahita hevitra ho proposena zany mba anatanterahana n'iny fanapahan-kevitra teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra iny ka dia ho sometiavana amin'ny tompona andraikitra izay zavatra izay dia ho hitantsika eo zany hoe ho tanteraka ve ilay izy satria ny zava-dehibe dia tena hoe mba tsara tantana kokoa an'izany sehatry ny volamena sy ny Renakibon'ny tany amin'ny ankapobean'izany ka tena mba hampiditra vola ho an'ny fanjakana malagasy sy ireo olona voakasika amin'ny fitrandrahana ny toerana. Raha ny resaka ireo volamena milanja 920 kilao avy eto Madagasikara tratra tany Mayotte farany teo ny ministra dia nilaza fa mahamenatra fa any an-tanin'olona foana voatratra ny fanondranana atsokosoko tahaka ireny. Nasian'ny ministra resaka ihany koa ny mikasika ny mainland sy ny tsy mbola ahafahany manohy ny asa fitrandrahana. Moa efa tamin'ny heritaona no efa hitantsika hoe nisy tsy fanarahan-dalàna zany teo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana ary izay no nahatonga an'ilay fampiatoana ny asa izay natao dia nisy ny fanaraha-maso izay nitanterahan'ny komity mpanatanteraka ny fanaraha-maso na teo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana zany na amin'ny andraikitra ankapobeany eo amin'ny sehatry ny Renakibon'ny tany. Manohy hatrany ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireo orinasa mpitrandraka Renakibon'ny tany ny ministera raha ny fantatra. Androany kosa dia fotoana iray natokany mpiasa eo anivon'ny ministera ny Renakibon'ny tany anatanterahana fambolekazo ka teny amin'ny ralina Emeritsetosika no nanatanterahana izany. Akasia 2 arivo teo no novoleny tamina velaran-tany 1 hektara ka toy ny isa-taona dia isy hatrany ny fanaraha-maso atao anireto azo vao novolena ireto.